Fa mitoetrano ny fanaterany ireo kandida ny antota taratasy filatsahako fidiana filoham-pirenena izay ho atao ny volana Jolay izao. Tamin'ity androany ity ary dia ny ekipan'ny Pierrot Rajonarivelo no nametraka izany tetsy Ambohida. Ny antoko miara-mentana ho an'ny demokrasia MDM no manolotra ny Pierrot Rajonarivelo amin'ny fifidiana filoham-pirenena no tonga nametraka ny antota taratasy ny kandidaan'izy ireo androany teto amin'ny CES Ambohida. Androany tamin'ny folo rasasany tonga teto Ambohida ny MDM. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy tonga teny toerana ny kandida Pierrot Rajonarivelo fa Maître Willy Razafindratovo no nitarika ny délégation ny MDM. Akana olo-pirenena mendrika hitondra firenena dia efa mipetraka sary zany le sarisarin'le olona hoe tsy olona hoe akapare fahefana fa afaka mizara amin'ny olona zay mpiara-miasa aminy. Izay indrindra zany andefasany hoe andany ianareo metraka an'itya fa manao ny asako aho dia ireo manana eto andraikitrareo koa dia samy manao ny asa ny aloha zany androfotondrao atria tsy manay tsy manana tsy misy olana zany fa voaraitra fomantsara candidat izy onomboka androany zany izy dia officiellement candidat. Amnistie ny casier judiciaire numéro franc efa mazava zay. Ny amnistie zany mbola veloko ihany satria io resaka lalàna zany. Qui dit amnistie dit on n'en parle plus. Qui en parle encore, c'est quelqu'un qui est en effraction. Olona mandika lalàna zany mbola miteny zay ny dikany. Araka izany dia Pierrot Rajonarivelo no mpanao politika faefatra nametraka ny antota taratasy filatsahako fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho toto-tsaina ny 14 Jolay ho avy izao. Izay fandraisana ny antota taratasy ny kandida izay raha tsy ahivina dia tsy farana ratsy ny alahady 17 Aprily amin'ny 10 ora hariva ho avy izao.